Izay zany no azoko lazaina satria dia izay dia reo zao reo lehibe reo ka tsy azoko atao zany satria amin'ny fiainana zany dia ohatran'izao hoe vao teraka atsika olombelona dia bebe manaraka an'io enfant manaraka an'io adolescent manaraka an'io zay vao jeunesse nareo zao tsy mbola hoe en pleine maturité fa mbola en pleine jeunesse dia zay vao en maturité ny en maturité toko 50 ans mahery satria efa bien zany hoe efa voaseza amin'ny fiainana ka nataoko zany mahagaga efa niseho gazety inge bebe il y a longtemps d'ici efa niseho ity ngaty antan'io nga io fantany fa mbola tato Ambatomaro reo efa ela ary ny TV matoky dia diso mahafantatra any Bebe Florine zao ty nanomboka tamin'ny andron'ny Ramafadraona zany ilato merandrasa amin'ny tan'io fa mahafantatra ohatrany kivola ihany manao anahy interview fa zany hoe ny fieritreretako zany mbola nisandraka fahaizana daholo ny malagasy dia mbola saotsako am'izao fotoana za nge tsy nanapo mihitsy tsy nanapo hoe ho betsaka ny hotratra ny aingam-panahy fa eo amin'ny maharenenao zany izay zany ny fiainao zasy ekeko aloha fa hoe mahay manao recherche fa zay ny reny tsotra fotsiny mamaly ny fianakaviana mamaly faly maneho toetra mendrika ilay tahaka ny fiaraha-mpanolo vodorindrina dia avy eo ny fiarahamonina mpiaramonina ny mpiray tanàna ary angamba ataoko ianareo mijery amin'izao fotoan'izao dia misy mahafantatra hoe ao amin'ny parky ny hitany 26 ans de service tao amin'ny parka bebe ka rehefa ataotsika hoe rehefa besaka loatra ny olona zany dia manome tanana andreo zany hoe ny tenenako ny fiainako amin'izao fotoan'izao ny tianareo fantatro dia tonga ny mpampianatra lalahy na vavy tonga mpianatra be da be ao nefa raha makao na aiza nareo na hoaizy reo na hoaiza tsy maintsy mipay ohatrina bebe no alohanay oui le mpampianatra non tsy mandoa inona ny dikan'izay ny maha-poety mpanoratra anao Andriamanitra no nanome anao anazy le fahasoavana ny tenanao ary ireo tsy maintsy ho lehibe reo tamin'ny 2009 ange zany 1984 koa reo anefa bebe tamin'izany ange secrétaire dia ahoana bebe ohatrina zao izy hoe avy aloha aloha zahay te en arrestation nga za miteny hoe écrivain interprète allez prendre l'arrestation qui la main voici la main et là 5 doigts en voici 2 en voici 3 c'est ici le petit bonhomme c'est les grands pouces qui se nomment l'index qui montre le chemin c'est le second doigt de la main tsy maka nabareve tsy miteny vola mihitsy anao fa matoa anao écrivain interprète ianao ihany mahalala ny anatinao hoe za nge mpanoratra ary nijoroanao amin'ny firenenao hamaly faly ampiravoravo inona ny ataony tonga décembre 25 amenanao ohatran'izao no ameny le mpampianatra iza tsy mitakitako ny mahare aman-drenenao ny maha-manam-pahaizana anao intérieurement tsy adidiko ny mamaly faly an'le mpampianatra zay ndikan'iny manome herin-tsaina mampiravoravo ny saina mampanahy ny mpampianatra ary manome courage ny madinika mbola ho lehibe reo amin'izao toerana misy anao zao inona fanirinao amin'ireo resaka amin'ireo talenta anananao reo hoe atota amina boky ve sa atao fatirovana ho ampitaina ianao zao ty re tsy mila vola zay fa fahendrena no ampitaina
inona fanirinao am'izay anananao zay zany a ohatra hoe le tononkalo, le poety, le bebe reny. Eny e, mazava ho azy fa écrivain-interprétateur ka ny faniriko, ino moa ny faniriko fa de mampiravoravo sy mampifalifaly na ny eto an-tanindrazana na ny any ivelany. Indrindra ireo any ivelany ho fanamariana fa mbola tsy nanadina anareo koa gasikara io izy io. Ka raha am'izao mialatsiny depuis longtemps d'ici niandrasako hoe raha ovenany mba ho fantatry ny olona amin'ny ara-dalàna mihitsy ny zavatra iriko. Ny dikan'izany zany ekeko aloha fa hoe mpamoromboky aho fa kosa misy fotoana ny zava-de